Daniela 10. Tamin'ny taona 9 nanjakan'i Kirosa mpanjakan'ny Persia dia nisy afatra nambara tamin'ny Daniela izay nantsoina koa hoe Beltesatsara. Izany afatra izany dia azo antoka sady nilaza fa hisy fisedrana goavana. Nodinian'i Daniela izany afatra izany ary tamin'ny alalan'ny fahitana no nahafantarany ny heviny. Tamin'izany andro izany, izao Daniela dia nisaona nandritra ny telo herinandro. Tsy nihinana sakafo matsiro aho ary tsy nanendry hena sy divay sady tsy nihosotra zava-manitra mandra-patapitra ireo telo herinandro ireo. Ny tenako tamin'ny volana voalohany fon'ny andro 14 dia teo amoron'ny ony lehibe izany hoe i Tigra. Ary nampifantoka ny masoko hijery aho ka nahita lehilahy iray niakanjo longony fotsy sady nanao fehikibo volamena madio avy any Ofaza. Tahaka ny vatosoa no fijerena ny tenany ary tahaka ny tselatra no famirapiratry ny tarehiny. Toy ny fanily mirehitra ny masony, toy ny alimy manganohano ny tanany sy ny tongony, ary ny feony dia tahaka ny feon'olona marobe. Ary izao Daniela irery ihany no nahita ny fahitana, fa ireo olona izay niaraka tamiko dia tsy nahita izany. Kanefa raiky tahotra mafy izy ireo ka nandositra ny hery. Ary izao irery sisa nijanona ka nahita io fahitana lehibe io. Dia tsy nisy hery intsony tato amiko, ny valoarika sy ny asimba ny tarehiko, fa tsy nanan-kery intsony aho. Ary raiko ihany ny tenin-dra lehilahy, kanefa raha nandre ny feony aho dia torana ny oka tamin'ny tany. Dia indro nisy tanana nanohina sy nampiarinay andohalika sy hite-hitanana. Ary hoy izy tamiko: ry Daniela, fatrapitianao Andriamanitra, ka fantaro izao teny ambarako anao izao, ary mijoro eo amin'ny toeranao, satria ny raha nankety aminao aho ankehitriny. Rehefa voalazany tamiko izany teny izany dia nitsanganao, nefa mbola nangozogozy ihany. Ary mokoa izy tamiko: aza matahotra ry Daniela, fa hatramin'ny andro voalohany nanoloranao ny fonao ahafantatra izay niseho sy nanetrenao tena teo anatrehan'Andriamanitra, dia nohenona ny tonom-bavakao ka tonga aho nitondra ny valiny. Fa ny anjely mpiaro ny fanjakan'ny Persia dia nanohitra ahy nandritra ny 12 andro. Nefa indro i Mikaela, anankiray amin'ireo anjely no alahana indrindra, no tonga hanampy ahy. Ka dia izao sisa tafajanona teo anilan'ireo mpanjakan'ny Persia. Koa tonga aho ankehitriny ampahafantatra anao izay anjo ny firenenao amin'ny andro farany, satria mbola hisy koa fahitana iray momba izany andro izany. Raha mbola nilaza ireo teny ireo tamiko izy dia niondrika tamin'ny tany aho fa tsy nahateny. Fa indro nisy anankiray nanana endrika olombelona nanendry ny molotro, dia nanokam-bava aho ka niteny tamin'ilay nitsangana teo anilako hoe: noho ny fahitana Tompoko dia nitebiteby aho ka tsy nanan-kery intsony. Ahoana moa no ahafahako hiteny aminao Tompoko, kanefa izao ankehitriny tsy manan-kery intsony sady tsy avy miaina? Ary ilay nanana endrika olombelona mbola nanendray indray ka nampahery ahy, sady nanao tamiko hoe: aza matahotra
fatrapitianao Andriamanitra, ka fiadanana ho anao, mahereza ary mahatanjah. Koa arakaraky ny nitenenany tamiko no nampahatanjaka ahy, ka hoy aho taminy: aoka ry teny ianao Tompoko, satria efa nampahery ahy. Dia hoy indray izy hoe: no fantatrao ve ny antony nahatongavako aty aminao? Niambara aminao izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny fahamarinana, fa ankehitriny hiverina hiady amin'ny anjelim-piaro any Persia aho, ary iny aho hanainga iny. Dia indro avy ny anjelim-piaro any Gresy, nefa tsy misy manampy ahy hanohitra azy anankiroa afa-tsy Mikaela, anjelim-piaro anareo.